Ny mety toetry ny andro any an-dranomasina ny alakamisy 10 martsa 4:22 amin'ny ora maraina hatramin'ny zoma 9 martsa 4:22 amin'ny ora maraina. Tsy misy ny fampitandremana manokana mahakasika ny any an-dranomasina. Ho an'ny morontsiraka atsinanana tanjon'ny bombaomby hatrany amin'ny tanjon'angotsy anorina tandrifin-drahona ho avy atsimo na atsimo-sanana ny rivotra ka ho folatra amin'ny 20 km isan'ora hahatratra 30 km isan'ora any avaratra sambava anonjabe ny ranomasina avy ny onja 5 hatramin'ny 2 metatra. Tanjon'angotsy hatramin'ny manoro anorina tandrifin-drahona indraindray ny maraina ho avy atsimo atsinanana na atsinanana ny rivotra ka ho folatra amin'ny 20 km isan'ora adiny mpanonja ny ranomasina avy ny onja anodidina 1 metatra. Manoro hatrany tolanaro andraona amin'ny sitokotoko ho avy avaratra atsinanana ny rivotra ka ho roapolatra amin'ny 30 km isan'ora hahatratra 70 km isan'ora indraindray rehefa manakaiky ny tolanaro adiny mpanonja nanonjabe ny ranomasina avy ny onja 1.5 metatra. Tolanaro hatrany amin'ny tanjona vohimena andraona vitsy ho avy atsinanana ny rivotra ka ho roapolatra amin'ny 30 km isan'ora anonjabe na herin'ny ranomasina avy ny onja 2.5 metatra. Misy alondrano avy atsinanana. Ho an'ny morontsiraka andrefana tanjon'ny vohimena hatrany amin'ny tanjona kapoa ho maina amin'ny ankapobeny ho avy atsimo asanana ny rivotra ka ho folatra amin'ny 20 km isan'ora hahatratra 30 km isan'ora indraindray ho avy andrefana na varatra andrefana any avaratra tampolo amin'ny fiando amin'ny febotona ka ho folatra amin'ny 20 km isan'ora anonjabe ny ranomasina avy ny onja 5 hatramin'ny 2 metatra. Tanjona kapoa hatrany amin'ny tanjona velanandro anorina tandrifin-drahona amin'ny sitokotoko ny maraina ho avy atsinanana ny rivotra ka ho folatra amin'ny 20 km isan'ora hiodina avy andrefana kosa izany ny atoandro ka ho folatra amin'ny 20 km isan'ora hatrany adiny mpanonja ny ranomasina avy ny onja 5 hatramin'ny 2 metatra. Tanjona velanandro hatrany analalava mety hisy orana tandrifin-drahona mahalana ny maraina ho avy atsinanana atsimo asanana ny rivotra ka ho roapolatra amin'ny 30 km isan'ora hahatratra 70 km isan'ora indraindray ho tonina adiny mpanonja ny ranomasina avy ny onja 8.2 hatramin'ny 8.5 metatra. Analalava hatrany amin'ny tanjona bombaomby anorina tandrifin-drahona vitsy indraindray ho avy atsinanana ny rivotra amin'ny ankapobeny ka ho folatra amin'ny 20 km isan'ora hahatratra 30 km isan'ora indraindray any amin'ny tapany avaratra adiny mpanonja ny ranomasina avy ny onja 8.2 hatramin'ny 2 metatra.